betsaka amin'ny anaran'ny tenako manokana ny antony nahatonga ny firotsahako sy olom-bavam-bahoaka dia satria mianao anaty fiarahamonina dia mahita ny ankapobeny ny fiainan'ny fiarahamonina, ny fiainan'ny olona tsirairay dia hiady ho an'izy ireo, hiady ho an'ny vahoaka ny resaka lalàna fa kosa rehefa misy ny zavatra tsy ho vitan'ny lalàna dia hiezaka amin'ny ara-tsosialy. Na dia tsy anjarako ary ilay fanatanteraka dia manana vina sy fikasana maro. Ino tsy vina izay? Ny ampandroso ny firenena amin'ny lafiny ambanivohitra indrindrindrindra. Volavolan-dalàna nomaniko voalohany indrindra eo amin'ny resaka eo amin'ny fampanana tany. Iazana hiadiana mba fanamorana ny lalàna ny fananatany fa mijaly ny tontolo ambanivohitra. Tokonaina aloha hatreto vonona, tena vonona. Vonona tanteraka hijoro sy hiatrika. Ary manantena fa ny fanoherana angamba tsy misy satria eo ambany lalàna sika ary ny tena olon-tsotra. Ny tena azo lazaina koa angamba raha hovitinina tsotsotra dia tsara foana miara-miasa amin'izay lalàna efa misy fa kosa mba hiezahana ho hatsaraina izay tokony ho hatsaraina ary ho fohanana izay efa tranaina.